Miary araka ny fanambara teny am-piandohana moa izany dia vahiny manokana vahiny mivantana eto amin'ny televiziona malagasy amin'ity alina ity ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Miarabanao Andry Matofiloha dia tonga soa eto amin'ny televiziona malagasy. Araka ny nambaranao alina moa izany dia hoe isaky ny amin'ny valora alina dia isatrany tafa ataonao ho an'ny vahoaka malagasy rehetra mikasika ny ady ataon'ny fitondram-panjakana amin'ity fahavalo tsy hita maso ity. Manahoana mikasika izay Andry Matofiloha? Ya, miarabanao Mireille ary miaraba ihany koa ny vahoaka malagasy tsy vakivolo izay hotsidiana amin'izao atakarivo izao ao anatin'ny fampahalalam-baovao izay atolotra eto amin'ny televiziona malagasy. Fa indrindra ihany koa dia araka ny fotoana izay efa nifanomezako tamin'ny vahoaka malagasy ny ahafahana mitafa sy midinika, indrindra mitondra ny vaovao sy ny fepetra ary ny fitsipika rehetrarehetra izay tokony ho arahana dia ampitiavana no irahana sy atongavana eto amin'ity plateau ny TVM ity. Milony zava-drehetra aloha dia eto dia miara-miory amin'ny fianakavian'ilay dokotera malagasy izay niasa tany amin'ny hopitaly tany a Frantsa, izay malagasy voalohany ihany koa namoy ainy taon'ity valanaretina izay mandringana ity coronavirus ity. Manaraka izany dia araka ny fantaninao teo dia ny voalohan-teny ihany koa dia misaotra sy makasitraka an'ireo rehetra izay nanaraka ny fitsipika izay napetraka ny tsy ahafahana mifamezivezy be loatra sy indrindra tsy ahafahana ihany koa izay hoe mety hampianaka ny valanaretina eto amin'ny firenena. Ia, araka ny nambaranao alina Andry Matofiloha dia misy 12 amin'izao fotoana izao ireo malagasy mitondra izay tsimok'aretina coronavirus izay. Nanahoana fivoaran'izay izay Andry Matofiloha nisy ve maty? Ya, araka ny lazaiko omaly dia ity toedrarana valanaretina coronavirus ity dia mila ny mangarahara, ny marina no lazaina amin'ny vahoaka malagasy. Tsy misy mihitsy zavatra tokony ho afenina. Ary izay no ampitandremako mbenimbieny foana ho an'ireo izay mamely vaovao tsy marina, izay mampikorota-tsaina. Araka ny lazaiko dia fahavalo iraisantsika malagasy ty, tsy mifidy saranga, tsy mifidy olona, fa arety mandoza izay mety ho tratran'izany ny olona tsirairay avy. Noho izany dia araka ny lazaina moa dia efa misy ireo tompon'andraikitra izay ilaza n'izay vaovao izay satria efa nametraka ny laminasytsika manomboka androany fa na izany dia tonga eto amin'ny plateau ary tsara ihany koa izany manamarika sy milaza ny vahoaka hoe aiza ho aiza araka ny teneninao teo ny mikasika an'izay fivoaran'izay valanaretina izay. Ka androany izany rehefa azo ireo antotanisa avy any amin'ny Institut Pasteur dia misy olona 5 vaovao indray izany izay nataony fitiliana ka nahazo ny test positif na mitondra voamarika fa mitondra ny valanaretina. Izany hoe hatreto izany dia olona 17 no mitondra ny valanaretina, izany hoe mitombo 5 indray mitombo isan'andro ny olona tratra ny valanaretina. Io moa dia araka ny teneniko anareo hoe ny fahaizantsika mifehy tena sy mifehy an'io amin'ny aretina io no ahafahantsika tsy mampianaka ny io aretina io eto Madagasikara. Hatreto izany dia arahana maso akaiky ny fitsaboanan'izy ireo ary mbola tsy misy malagasy voany valanaretina coronavirus ka namoy ny ainy eto amin'ny firenena aloha hatreto. Araka ny nambarantsika tao anatin'ny fotoana fampahalalam-baovao teo Andry Matofiloha dia hoe mbola tao anatin'ilay fiaramanidina raha io avokoa izany fa izany izy 17 ireo. Izy io dia tao anatin'ny fiaramanidina anankiray ihany ary ny zavatra natao androany moa izany dia nijerevana ny hoe ny olona izay mipetraka teo amin'ilay olona voalohany ka mipetraka nanodidina anazy rehetra izay nahafahantsika nahita an'ity androany satria natao fitiliana daholo izy ireo. Izany hoe nijerevana hoe taizataiza nipetraka ilay olona, izavy nipetraka teo akaikiny dia nakamarony ireo olona izay mipetraka teo akaikiny ilay vol Air France izay voalaza omaly iny ihany dia anisan'ny voan'izay valanaretina izay satria 10 ora sasany
na adiny 1 ora eo a ny mampiray an la frantsa sy madagasikara ao anatina ny hoe confinement total na tsy misy rivotra hafa fa ny rivotra atao ihany ny enan'izy ireo a dia mazava ho azy fa ny paritaka ilay aretina ary zay moa ny teneniko hoe ny olona rehetrarehetra atao anatin'io sidiny io a dia tsy maintsy ho atao a fitiliana na averina avokoa ny fitiliana satria misy ny atao hoe porteur sain olona salama fa mety mbola tsy hita le aretina tao anatin'ny efatrandro 10 andro fa ao anatin'ny herinandro na mahery a vo hita hoe mitondra n'le valanaretina le olona zay no nanaovan'izy ireo engagement hoe mandritra ny 12 andro a dia tsy tokony mivoaka mihitsy anytokatrano na mifanerasera amina olona zany. Andrio matofoloha fantatra fa tao anatin'ireo mpandeha tao anatin'ny fiaramanidina ireo nisy ihany koa ny olona tsy hita na mitsoaka manahoana mikasika an'izay dia manahoana fitadiavana azy ireny satria atahorana zany ny amindrany amin'ny hafa. Ya marina tokoa zay lazainao zao satria ny olona rehetra zay neketsika fa ody aty an-tanindrazana ito moa dia nilaza hoe malagasy toy itsika rehetra reo fianakaviantsika izy ireo avatsika izy ireo malagasy ray malagasy reny ny akamaroan'izy ireo ary tsy afaka ataontsika ny manaran'izy ireny io aretina valanaretina coronavirus io tsy aretina mahamenatra ihany koa fa valanaretina zay iran zao tontolo zao miatrika ny tiako lazaina eto zany dia zao fa akoatran'izay dia mila manaraka ny fitsipika izy ireo kosa satria mifanaraka tamintsika izy ireo fa hitokamonina ary hijanona any an-tranony zay afaka nijanona tany an-tranony misy kosa reo zay nalaitsika dia natokana any amin'ny toerana zay tokony hametrahana an'izy ireo toy ny any anosiala any amin'ny centre any amin'ny knaps any amin'ny vodivorona ary reo farany reo volona farany dia napetratsika amin'ny hotely maromaro eto Antananarivo. Rehefa natao zany ny asa napetratsika dia nalaina aloha ny volna na reo zay naka ny sidina ame ohatra tany amin'ny Air Madagascar dia misy olona 570 no nandray an'io sidiny io dia rehefa natao zany ny fijerevana aloha sy ny fiatsoana hoe satria eto zany dia tsara ho fantatrareo ny hoe natsoana tsirairay reo olona reo aloha zany dia nijerevana hoe ao an-trano ve sa tsy ao an-trano ary jerevana tamin'ny géolocalisation na fijerevana ny teknôlôjia moa zay ny hoe ao amin'ilay toerana manodidina ve le olona sa tsy dia ny olona 220 dia namaly ny antso arita zany fa nanaraka ny fepetra. Nisy kosa olona 220 izay tsy namaly mihitsy ny antso ary ny anankiray ary dia tsy hita zany tsy fantatra aiza izy ireo amin'izao fotoan'izao zay zany ny hoe le fifampifehezana le fahatsapatena no zava-dehibe ahafahan'izy ireo miaro ny manodidina azy miaro ny fianakaviany ary miaro ny firenena araka ny lazaiko ombieny zay no natonga antsika hoe ireo olona reo zany dia mila dedavina maika ankehitriny mba atao fitiliana aloha mba ahafahana miaro ny olona rehetra hoe tratra ny valanaretina ve sa tsy ary zay no antony nametrahantsika an'ilay centre de commandement opérationnel Covid-19 zay atsika no anisan'ny ataontsika hoe firenena mametraka ny rafitra sy ny lamina mba voalohany aty Afrika mba hoentina hiady amin'io aretina io satria ao daholo zany ary hitanareo tonga manalefa teto amin'ny vaovao fa manaraka mifenitra tokoa ny ahafahantsika mifehan'izay aretina zay hatreto aloha zany satria nametraka tsika fiara zay misy 70 zay hitety sy hijery ny fomba fivoarany fahasalamana reo olona rehetrarehetra zay nandray any sidina faraparany nandritra ny avy any ivelany na hatramin'izay ny voarany valanaretina io taty amin'ny firenena zany hoe eto zany dia afaka mametoky ny vahoaka malagasy ireo olona rehetrarehetra zay miasa ao anatin'io centre opérationnel io fa ny olona arivo isan'andro dia tsy maintsy ho hita ny toe-pahasalamany sy indrindra ny hoe nanaja ny fepetra ve izy ireo sa tsy nanaja ny fepetra zay napetraky ny fitondram-panjakana. Anisan'ny fepetra noraisy ny fitondram-panjakana ihany koa Andria Matofoloha nambaranao alina ny mikasika ny hoe tokony hioboka ny tokantrano zany ny malagasy eto Antananarivo sy any Toamasina faritany roa moa zany le vidiana tao anatin'le izy inona moa zany tena tanjona anatiny dia inona ny antony safidianana hoe Antananarivo sy Toamasina. Ya
Rehefa nandray anareo hoe nilazysika hoe reo malagasy zay monina sy olona monina sy mipetraka miasa eto amin'ny firenena dia nometsika fepitoana hoe afaka miverina eto an-tanindrazana izy ireo tao anatin'ny fepitoana 4 andro. Tsy nandray tsontsika ireo asidina avy any ivelany nakany amin'ny faritra izay hita fa naomby tao anatin'izany paikady napetraka izany fa natao teto Antananarivo avokoa mba ahafahana mifehy indrindrindrindra an'izany fivoarana zany valanaretana zany. Rehefa tonga teto Antananarivo avokoa zany ireo sidina nyraisintsika dia ananatsika daholo ny adresy sy ny telefona n'izy ireo. Rehefa napetraka izay nefany dia nisy ireo apahana olona izay nanao ny engagement hoe nalefa tany Toamasina sy ireo izay tonga tamin'ny sidina hafa ihany koa zany teo aloha dia any Toamasina zany amin'ny mahaserana tsambo azy dia misy bebe kokoa ny riska hipartan ilay valanaretana dia misy olona 70 mahery izay natao confinement na ny fitokana monina any amin'ny Toamasina. Zay zany natontsika nandray ny fepetra hoe ny ao Toamasina sy ny eto amin'ny faritra Analamanga Antananarivo no nandray ran'ilay fepetra zay noraisintsika omaly iny zany. Ny faritra hafa dia zany koa tsy miteny fa ireo fepetra zay nilazaina melo zany hoe ny tsy fisiany ireo fampisehoana ny fampisaharana an'ireo toerana mpilanonana maro samihafa dia mitoetra kosa manerana ny nosy izy ireny. Fa ny antony tenenana hoe Antananarivo sy Toamasina dia izay antony no lazaiko anao teo zay. Nanaraka izay daholo hoe mponina teto Antananarivo tany Toamasina ndray matofoloha. Raha ny zavatra hita dia teneniko anao dia isaorana ny rehetra satria ny akamaroan'ny olona dia nanaraka. Ary hitantsika ihany zany fa ny 80 na 70 isanjato ny malagasy dia nanaraka ny fitsipika, nanaraka ny fepetra, fa ireo 10 isanjato dia mila jerevana akaiky satria ireny no mety ampiparitaka ny valanaretana. Ka ito zany dia misaotra ny rehetra zay nanaraka an'izay fitsipika sy fepetra zay ary kosa mbola manainga ny olona rehetra mba anaraka ny fepetra io mba hitsinjovana ny fahasalamana sy ny ain'ny malagasy maro samihafa. Hijanona ao anatin'ilay 12 andro ihany ve nefa izay le hoe fihoboana izay? Io dia araka nylazaiko anareo satria misy an'ity sary ity mba tiako alefa kely hoe ahoana moa ny fomba fifindran'ny ny valanaretina coronavirus. Hitantsika eto fa raha misy olona anankiray mitondra ny valanaretina ka tsy mihiboka izy io fa mijanonao mitokatra mandehandeha eny amin'ny na mifanerasera amin'ny olona iny dia ao anatin'ny 5 andro dia olona 3 na mety mihoatra mety any amin'ny 5 any raha ny taremarika hita no ifindran'ny valanaretina. Ary afaka 15 andro monja dia mihoatra ny 200 mety any amin'ny 10 any azy raha tany amin'ny firenena hafa no mitondra n'izay valanaretina izay. Ary afaka 30 andro dia mihoatra ny olona 20 no mety ho faty. Zay natonga antsika hoe ao anatin'ny 15 andro dia tsy maintsy ajaina daholo ny fepetra rehetrarehetra. Ny eto dia milaza hoe fa maninona moa ny firenena hafa toy ny Chine no anaresy ny aretina ankehitriny satria ankehitriny any Chine dia tsy misy ka vaovao intsony ary voafehana zareo tanteraka satria ny antony dia discipliné na manaraka amin'ny fitsipika izay napetraka. Zareo moa ao anatin'ny hoe communisme ihany koa communiste dia manana an'izay fitsipika apetraka izay hoe misy sazy tena farak'izay enjana apetraka amin'ny olona izay tsy manaraka ny fitsipika dia resy mivalanaretina ankehitriny. Fa kosa ireo firenena hafa izay tsy voafehy mponina tao aminy dia fantatsika angambany izao fa any Italia 5000 ny olona maty hatreto. Ny any Frantsa dia 674 ny olona maty hatreto. Tsika eto Madagasikara zany dia mbola tsy misy olona maty ary naka mifepetra melotsika na dia mbola tsy tonga tany amin'ny stade 2 azy dia efa miteny sady tsika hoe aleosika tonga dia maka ny fepetra mba amerana ny fifamezivezen'ny olona ary mihitsy matoky
fa raha manaja ny fepetra ny olona rehetra dia tsy tonga ny amin'ny stade 2 mihitsy ny firenena malagasy. Inona zany le tombony ho antsika mahatonga antsika le hoe tsy dia tena miazakazaka be le olona tratran'le tsimokaretina sy le olona maty zany raha hoarina amin'ireo firenendehibe taka ny Italia sy Frantsa raha zainao teo resaka ny Chine ihany koa ianao andriamatoa filoha tany Chine nanomboka tamin'ny volana desambra nisy ny tsimokaretina io taty amin'ny volana marsa voafehy izy manahoana mikasika an'izay raha eto amintsika. Ya ny tombony angamany raha ohatra ka lazaina ny tombony eto amintsika ny tany amin'ny firenena hafa ohatra ny tany Chine dia mifampitediavana ny olona mitondra ny tsimokaretina satria tsy fantatra hoe avy aiza. Ny tombony amintsika dia fantatra hoe iza ny olona mety mitondra ny tsimonaretina. Ary zay ny teneniko hoe isan'andro zany tsika manomboka zao dia hijery akaiky amin'ny toe-pahasalamana ireo olona izay avy any ivelany reo. Ary afaka andro vitsika dia ahazo ihany koa ny test rapide. Zao mantsy ny test dia alaina aloha any amin'le olona dia izany hoe ny olona any amin'ny na le olona hoentina any amin'ny Institut Pasteur dia na ny Institut Pasteur makany amin'le olona dia zay tsika vao manao fitiliana anyreto olona reto. Fa nahazo fanampiantsika ho avy amin'ity herinandro ity misy cargo avy any amin'ny Nations Unies. Saka fantatrareo fa andro manala tsika zany miasa mihitsy ankehitriny ary nisy fanampiana ihany koa avy any Chine ahafahana manao fitiliana izay azo afaka 20 minitra ny valin'izany fitiliana zany. Zany hoe hiazakazaka ny fifehezantsika n'ity valanaretin'ity afaka andro vitsy. Ny tombony amintsika zany dia hoe fantatra avy ireo olona izay mety amindra an'ilay tsimokaretina amin'ny olona izay malagasy salama. Fa mila fehezina zay, mila fehezina aingana aloha zay ary zay ny asa ataon'ny fitondram-panjakana ankehitriny. Zay ny lazaiko amin'ny vahoaka malagasy ny hoe miasa mafy tsika ary matokisonareo fa ireo tompon'andraikitra rehetra eo amin'ny fahasalamana, ireo mpitandro ny filaminana dia manao miasa sy mandray ny andraikitra sy mifepetra rehetra mba hisoroana nyity valanaretin'ity mba tsy hiparitaka sy hianaka fa indrindrindrindra mba tsy hisian'ny olona izay odimandry noho ny fiparitahan'ity valanaretina ity. Tamin'ny mbola tsy nisy olona mitondra tsimokaretina teto Madagasikara dia tafiditra ao anatin'ilay stady aotra isika. Ao anatin'ny stady inona indray zany tsika izao andriamatoa filoha? Tsika izao dia ao anatin'ny stady voalohany. Ny stady voalohany dia mbola tsy mihoatra ny 300 na ny 500 ny olona mitondra ny tsimokaretina. Ary mbola tsy misy ihany koa ny fahafatesana na olona mitondra ny tsimokaretina ka maty tao anatin'izay. Zany hoe io zany no natonga tsika naka ny fepetra rehetra mba tsy tonga amin'izay stady faharoa zay. Raha tonga amin'ny stady faharoa zay dia foana tanteraka ny fifamezivezena. Tsy misy fifamezivezena azo atao intsony eto amin'ny firenena na makany amin'ny faritra fa mbola tsy tonga amin'izay tsika aloha amin'izao tsika miteny izao fa mbola ao anatin'ny stady voalohany ka izahantsika ho fehezina izany stady voalohany zany. Raha iverena le fepetra raisina le mikasika an'le hoe mpiasa mpanjakana sy mpiasa tsy miankina zany amin'izao fotoana izao dia tsy miasa. Ny 70 maherin'ny 900 ny mponina eto raha tsy tenitsika ohatra ny eto Antananarivo ohatra dia mitady ny hohanina isan'andro. Manahoana mikasika an'izay andriamatoa filoha? Ya, io zay ny teneniko hoe ny fanapa-kevitra rehetra dia sarotra avokoa. Satria tsy maintsy misy fiantraikany. Na tsika izany naka-fepetra hoe avelao samy andeha amin'izao ary raha zay ny fepetra noraisitsika dia ho lafo kokoa sy ho enjana kokoa ny vokany satria tsy ho voafehy ary betsaka ny malagasy izay mety ho trahany fahafatesana. Zay ny zavatra voalohany. Faharoa dia naka ny fepetra tsika satria ao anatin'ilay hoe stady voalohany zay. Ny stady voalohany dia ny hoe ny mpiasa-panjakana aloha zany dia nalaintsika ny fepetra ny hoe tsy miasa. Zay zany satria ny fitondram-panjakana no mame an'izay. Fa kosa ny any amin'ny tsy miankina dia namela fahalalahana izy ireo satria mbola amin'ny stady voalohany tsika. Ny fahalalahana dia ny hoe mbola afaka miasa
ny any amin'ny sehatra tsy miankina fa anjaran'izy ireo no mandamina zany hoe raha ohatra zany ka misy orinasa anankiray manana commande izy anivelany dia mba tsy hiteraka fatiantoka ho azy a dia anjarany no milaza hoe mpiasa ohatran'izao no ilaina miasa ary mba hahafahany mamonjy ny asa dia anjarany eo misy moa ny orinasa izay manana hoe fitaterana manokana fa mangataka izy ireo a mangataka kosa ny autorisation spéciale na fahafahana manokana eny amin'ny centre de commandement opérationnel zay zany ny zavatra tokony ho atao dia anjara ny privé tsirairay zany na ny orinasa tsy miankina no mandamina ny ahafahana mampiodina ny orinasany a satria mbola ao anatin'ny stady voalohany a isika ny zavatra napetraka ihany koa araka ny lazaiko maly dia ny hoe ny fitsinjovana ny vahoaka malagasy mba tsy asiny ny fanararotana dia napetratsika zany a ny fametrahana an'ireo tsenamora zay nandeha moa izy io androany a zany hoe apetraka isika ny alatsinainy ny alarobia ary ny azoma fa io kosa mila ndraytsika zany mbola mila ihany mifampife satria tokony ajana ny fepetra sy ny fitsipika le hoe mba milanilana ray metatra ekena fa androany a na dia tonga teo ary mipitsabo mijery ny maripana sy ny karazany a dia mino a fa ny tompona andraikitra rehetrarehetra dia tokony hametraka an'izay miaramiasa mpitandro ny filaminana mba anaja an'izay fitsipika izay a anaja ny elanelana zay tokony ho ajaina mba tsy hiparitahany valanaretina raha sanatry ka toa tokoa ka miparitaka ka misy mitondra ny valanaretina amin'ireny olona eny amin'ireny sehatra maro samihafa ireny. Efa ndresaka le hoe olona manararoatra izay ihany ianao ndre matofoloha misy le mpivarotra zany a tonga dia mampiakatra entana avy hatrany misy ve fepetra raisiny fitondram-panjakana mikasika izeny. Raha nitatitra azo androany a dia efa nandray andraikitra ny eo anivon'ny ministère ny eo anivon'ny ministère dia mila miara-miasa akaiky ihany koa zany a eo amin'ny eo anivon'ny commune na ny be ny tanàna na eo anivon'ny fokotany mba tsy isiny zay fanararotan'izay ka io moa zany ny fitondram-panjakana dia amin'ny afaka 3 andro eo a dia anampy ny mpamongady ihany koa ary isy a zay tosika manokana omena ny mpamongady a zay ahafahana mifehy ny vidinetana ihany koa zany hoe oferana ny vidinetana eny amin'ireny mpamongady rehetrarehetra ireny a mba ho voafetra ihany koa ny vidiny a vidinetana zay amidy a eny amin'ny mpitsinjarana ny épicerie rehetrarehetra ireny tsika moa dia eo ny olona antsika malagasy dia eo ihany le mbola fitiavatena misy satria voa nanao any fanambarana dia misy ny mananetana fa nanakatina mihitsy ny fivarotana mba ahafahana mampiakatra ny vidinetana fa saingy zay ny teneniko hoe misy ny fanaramaso akaika ataony tompona andraikitra rehetra na eo anivon'ny ministère na eo anivon'ny commune mba hifehezana izay vidinetana izay. Eny ary andre matofoloha afaka matoky ve zany zao mivahoaka malagasy fa ampihena le ahiahy mikasika an'ity covid-19 ity. Ya araka ny teneniko teo androany antsika isan'andro dia misy foana ny fepetrapetraka ary raha hitanareo androany a dia ny fametrahana ny centre de commandement opérationnel zay anara-maso tanteraka an'ireo olona zay aiahina fa mety hitondra sy anaparitaka ny valanaretina zany zavatra rehetrarehetra zany dia fehezana ny resaka fanafody a dia ananatsika ny fanafody a zay naomby ny fitsaboana nyo coronavirus io tany Chine zay naomby ihany koa tany amin'ny firenena maro samihafa ary androany angamba dia hitanareo fa nandray an'izany kit médical d'urgence izany isika nandray any équipement de protection na ny fiarovatena n'ireo mpitsabo rehetra ary nandray ihany koa ireo matériel médicaux hospitalier rehetra zay aparitaka eny amin'ny hôpitaly rehetrarehetra zay hifehezana an'izany valanaretina izany io zany zavatra rehetrarehetra zany dia efa hoe mivononytsika hiatrika an'ity fahavalo tsy hita maso ity tsy fahavalon'ny mpitondra io fa fahavalontsika malagasy ray manontolo ary za dia mametoky fa anao ny izaka rehetrarehetra izay mba hoentina hiarovana ny ain'ny malagasy tsy hakanavaka ary zay ny antom-pisina eto dia
anaotsika nietsika rehetrarehetra ny fanadiovana isam-pokotany indrindraindrindra na ny fanomezana ireo masika ho avy amin'ny afaka 3 andro dia misy masika zay amanaliny na manetsiny mihitsy aza ho avy eto amintsika ary hozaraina maimaimpona amin'ireo olona rehetrarehetra zay mifanerasera aloha zany amin'ny olona ny mpitandro ny filaminana ny enanivon'ny hopitaly sy ny olona rehetrarehetra ny mpiasa-panjakana zay tokony omenan'izany dia isy ny fizarana maimaimpona zay ho apetraka ny fitonam-panjakana afaka andro vitsy ho avy zao. Efa ndresaka fanafody ihany teo ianao ankoatra n'ilay fanafody fahita eny amin'ny farmasia reny sika malagasy koa ndray matofoloha manana ilay fanafody avy amin'ny alàna zava-maniry zay efa ampiasaintsika rehefa ilay misy gripa reny efa misy ve ny fikarohana na mikasika an'ireny miaraka amin'ireny mpitsabo nentim-paharazana reny ohatra. Ia vao androany no niresaka mihitsy tamina professeur maromaro satria zao koa zany ny fotoana mba hahafahan'ny mpikaroka malagasy mampiseho ny fahaizan'izy ireo satria hita eto Madagasikara avokoa ireo azo lazaina angambany hoe akora zay mety ahitantsika ihany koa ny edivana amin'izao valanaretin' zao. Io moa zany ny isika dia manomboka rapitso dia misy ireo mpikarakara na nutritionniste no lazaina anazy amin'ny teny vahiny mba ahafahana mikarakara hoe inona ny zavatra mety ho atao. Manomboka rapitso zany reo marary rehetrarehetra ao dia mba ahafahana mampitombo ny anticorps ao anatin'izy ireo miady amin'izany valanaretiny zany dia ampiasaintsika daholo zany voalohany ny hoe ho an'ireo zay voansery dia rehefa niresaka tamin'ny professeur sy ny olona manampahaizana manokana an'izany dia manantsika ny rokandro zay eny amin'ny professeur Atsimamanga reny dia ho an'ny kohaka dia miresaka ny professeur hoe amafisina ny fanaovana evoka amin'ny huile essentielle ravitsara zany zay satria fantatra moa fa inona moa ny stade final n'ity coronavirus ity. Ny stade final dia mifahaseporana dia rehefa sepotra ianao dia eo zany mila n'ilay respirateur dia raha tsy vovonjengana dia iny miteraka ny fahafatesana ka zay no zavatra nataon'ireo professeur. Rapitso ihany koa dia mafisina hoe mba omena ireo sakafo manana otrikaina matanjaka zany zay nanantsika eto toy ny ananambo dia omena an'izany ry zareo ireo zany ary ny fanafody moa zany dia manaraka ihany fa eto moa zany dia manao anso avy koa ho an'ny mpikaroka malagasy fotoanan'izao hoentinareo mampiseho indrindraindrindra sy ny fanafody zay efa misy akoatranareo zay fanafody efa azontsika avy any ivelany dia fotoanan'izao zany no ahafahantsika manao niandrana sy manasitrana ihany koa ny malagasy zay tratran'izany valanaretina coronavirus izany. Amaraparana antsika ity fandarana manokana mikasika ny Covid-19 ty andray matofoloha misy le aretina le valanaretina Covid-19 fa misy ihany koa nefa le fampandrosoana maty matesanao manahoana mikasika izay. Ya tsika moa zany dia ny zavatra napetratsika voalohany dia ny hoe ady amin'ny fahantrana ary mba hiezakitsika anatratra amin'ny fahatarana zay nisy teto amin'ny firenena nefa ankehitriny dia ady hafa indray ny atenantsika aloha ankehitriny satria dia ady amin'ity valanaretina zay tsy Madagasikara irery no miady aminy fa ny firenena sy ny firenena rehetra. Io azo vao nijery androany fa ny ao Nosy Maurice dia efa mananiky ny efa hatratra 30 ny olona tratra ny valanaretina nefa izy dia nosy kely ary vitsy ny mponina ao aminy no ny eto amintsika ka ady mafy no atrehantsika daholo ary eto aloha zany dia ny zavatra lahara-pameana amiko sy ny gouvernementa dia niady amin'ity valanaretina ity zay aloha ny lahara-pameana ny fampandrosoana dia vonintsika hiatrika an'izany ary rehefa mino fa rehefa ho resitsika ty aretina ity dia ho mafy kokoa tsika malagasy ary vonina hiatrika ny fampandrosoana zay matimatesantsika hatramin'izay tsy maintsy mitrakotsika tsy maintsy mijoro ary tsy maintsy ho resitsika ity valanaretina ity ary tsy maintsy mandroso ny firenena malagasy. Misy zavatra farany ve andray matofoloha omenao ny vahoaka malagasy amin'izao raisa? Ya ny zavatra farany omeko dia mila matandatsaintsika mila mifametana antsika ary hiatrika eto an-tanindrazana satria eto no nalatsahany davontsika malagasy raitsika malagasy reny ary fotoana toy izao no hoe ampisehotsika ny firaisan-kina ny firaisatsaina
ary indrindraindrindra ny firaisapo. Ny afatra faranyomeko ngamany dia hoe raha tiatsika ny tanindrazantsika, raha tiatsika ny manodidina atsika ny fianakaviantsika, ho anareo rehetra izay avy any ivelany ireo ny afatra ataoko dia hoe mitoka monina, mitoka hevitra ary aza mivoaka na mifanerasera amin'olona rehetrarehetra. Izay dia anampy anareo ny fitondram-panjakana mba hahafahanareo miady amin'io valanaretin'io. Ary manomboka rahampitso dia efa nilazaiko teo, efa nanomboka androany dia ho avy ary misy ireo traitement zay omena ho an'ny olona rehetrarehetra isaky ny tokantrano zay avy any ivelany zay hoe nareo dia avanay, nareo dia malagasy ray malagasy reny ary tsy ho arinay ianareo fa hiara-hiatrika an'izao valanaretin'izao tsika ary tsy maintsy resitsika ny aretina coronavirus eto amin'ny firenena malagasy. Ny filoham-pirenena Andry Rajoelina zany no nivantana teto amin'ny televiziona malagasy tamin'ity alina ity, resadresaka mikasika izay ady tsy parian'ny Covid-19 eto Madagasikara izay. Mankasitraka indrindra ndray matofoloha, mbola ivahiny eto foana zany ianao isaky ny amin'ny 7 ora alina afafatana mikasika amin'izay ady amin'ny coronavirus eto Madagasikara izay. Ivahiny eto amin'ny televiziona malagasy ny fomba fisehoany fotsiny mety ho samihafa satria mety misy fotoana zay ny fanazavana dia mety hoentina any amin'ny centre de commandement opérationnel, mety misy fotoana ihany koa dia ataontsika eny amin'ny toerana samihafa eny fa dia tsy tapaka ny anome vaovao any vizotran'ny fivoaranyity fiadivana amin'ity valanaretina coronavirus na ny Covid-19 ity sika amin'ny fotoana toy izao no ilaina ray aman-dreny. Amin'ny fotoana toy izao no ilaina mpitondra sy mpitatana. Zay no natonga zay hoe nandray ny fanapa-kevitra satria nandray ihany koa ny antso an'ireo olona rehetra manerana ny nosy ary nanaraka ihany koa ny toromarika zay nomena ireo mpitondra fivavahana maro samihafa, indrindra moa ireo eveka manerana ny nosy zay nangataka na mihitsy ny hoe Andriamatofiloha mba mila mareny feoanao, mila mareny toromarika ao izay. Raha toa zany tsika ka nametraka ny hoe mijanona ny atoerana any an-trano ireo olona rehetra mandritra ny 5 andro dia ataoko fahadidiko kosa ny mitafa amin'izy ireo sy mampita vaovao akoatran'ireo fampitam-baovao zay ho ataon'ny ministra Isatsokajiny eto amin'ny tany sy ny firenena. Mankasitraka indrindra ndray matofoloha, mankasitraka amintsika rehetra zay nanaraka ity fandarana manokana eto amin'ny televiziona malagasy ity. Manome fotoananao indray izany no amin'ny Rampitso Velomatomboka.